tombona ao aminareo hatrany ny ry havako ny fahasoavana avy amin'ny Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Andeha araka hivavaka isika toy ny fanaontsika ry havana isa-maraina tahaka an'izao. Indreny hafalianay Tompo, miantso anao midera mankalaza sy manome voninahitra satria isan'andro isan'andro Tompo dia avozinao famindraponao matoa izay mbola tahaka izao. Misaotra fa fitiavanao anay no anton'izany rehetra izany. Koa aingany izay mendrika Tompo izany fitiavanao izany amin'ny ataonay rehetra, amin'ity anio ity sy ny amin'ny ho avy rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Amin'ity resaka fandinihan-tena ity ary havana dia ho indray ny Tompo amintsika anio. Andeha vakiana amin'ny anaran'i Jesosy izany. Izay rehetra ataonareo dia ataovy amin'ny fitiavana. Amen. Korinthianina voalohany toko faha 4:7. Andeha fanontaniana no entintsika mandiny tena avy amin'izany andiny tsoatra masina izany. Fandinihan-tena ny amin'izay ataontsika amin'ny hafa, manomboka ao an-trano ao, eny amin'ny fiarahamonina na mpiara-miasa, ary indrindra moa fa amin'ny rahalahy sy anabavy, mpianakavy ny finoana. Ireto fanontaniana ireto no heverinay ry havana fa atao hoe fototra mahafehy ny amin'izany hoe izay rehetra ataonareo dia ataovy amin'ny fitiavana izany. Voalohany ary, inona no antony manosika hanao zavatra na hanome zavatra iray? Tena fitiavana tokoa ve sa fihetsika natao azahoana doka izay mety hitondra any amin'ny firiariana? Ny fanontaniana faharoa tondrantsika ho amin'ny fandinihan-tena ihany dia ny hoe ny asa aman'andraikitra ataoko ve tena mikendry ny fanompoana ny hafa tahaka ny nataon'i Jesosy? Tonga mba hanompo fa tsy tonga hotom-pona araka ny marika toko 10:7 sa doniko tapany mba handoa herany? Izany no antony nanaovana andreny na koa miandry valiny indrindra indrindra. Ry havana, raha ireo fanontaniana roa ireo no apetraka eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy dia efa zava-dehibe fa mitondra antsika ho amin'ny fandinihan-tena izany. Ry havako, samia mamaly ary an'ireo fanontaniana ireo ampahatsorana eo anatrehan'ny Tompo ilay mahita ny ataontsika, ilay mahita ny ainam-po, ilay mahita ny miafina rehetra. Aoka ary mba ho ny fitiavana tokoa sy ny fahatsaram-panahy ary ny fanahin'ny fanompoana no manosika antsika tsirairay avy hanao zavatra iray ho an'ny hafa. Hoy ny Tompo, izay rehetra ataonareo dia ataovy amin'ny fitiavana. Amen. Vavaka ary isika. Ry Tompo ray any an-danitro dia ampio ary izahay mba tena hanana fanetretena ka amin'ny fitiavana tokoa no hanaovanay ny zavatra rehetra, na amin'ny fanompoana atao am-piangonana izany, indrindra fa ny atao amin'ny hafa. Tsy hitadiavana firiariana fa dia fanetretena tanteraka. Dia mba ho vonina hitrao izany Tompo. Omeo anay ny fitiavana, omeo anay ny fahalemem-panahy, omeo anay ny fanahin'ny fanompoana. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ho aminareo ny fiadanan'i Jesosy ry havana. Amen.